toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tonga ny fotoana ka hifaly ny hafa satria nahita ary mbola ahita ny vokatry ny asa ataon'i Kristy ao anatinao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 8:17 tapany B amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany. Tsy hisy ahasakana izany. Araka ny voasoratra ao filazantsara ny Lioka 8:70 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izy namalaka nanao hoe lazaiko aminareo raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Tohizo ary ny asa tsara ataonao olon'i Kristy. Vavaka isika, Kristy misaotra anao aho fa ho hita taratra ety ivelany ilay herinao mahagaga atao anatiko. Amen. Mandra-piaona tompoko.